Ny araba ny senita Andriamatoa Robinson Jean-Louis noho ny fahombiazan'ny fizotry ny fifidianana ny antso amin'ny fifamelana sy firaisan-kisa sy firaisan-kina ity kandida ity raha niana tamin'ny mpanao gazety taorianan'izay lanonana famoahana ny valim-pifidianana vonjomaika tetsy alarobia izay lovana manantsosy Christian Rakotondramanga. Misaotra ireo malagasy rehetra zany tsy misy akanavaka ary mamporisika ireo malagasy rehetra zay mbola afaka manao an'izany hijery ny fifidianana koa amin'ny 20 volana Desambra. Ambarako tsy ambahana fa nandresy ny fanahy nandresy ho an'ny fanahy satria na ny hery na ny vola dia tsy maharesy ny fanahy ary koa naresy ihany koa ny fahendrena malagasy naresy ny marina naresy koa teo ireo fitiavana fandrosoana sy fitiavana fampivoarana Madagasikara ka fifidianana natao teo moa dia andehanana any amin'ny fanjakana tandalana ka tokony anaraka an'izay valiny teo moa ny tenako dia manaiky ny valiny fifidianana nataony senita. Ny teniko angamba dia ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, ho an'ny vahoaka malagasy tsara sitrapo. Fotoana ny famelana izao, fotoana ny firaisan-kina ka andao hiaraka isika ampiseho amin'ireo zanakitsika sy taranaka mapara hoe mirahina malagasy. Ny paikady voalohany aloha dia ny firaisan-kina pirenena sy ny fankatoavantsika izay voaka-pifidianana amin'ny mpamarirana.